Fanatsika dia ataontsika ny hira FFPM faharoa. Aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Anio Alahady faharoa amin'ny volana Aprily taona 2024 fanombohan'ny herinandro masina iarahana amin'ny Sampana Sekoly Alahady mitondra ny Lohahevitra hoe ny fahefan'ny Zanaka. Ho fideratsika an'Andriamanitra dia ho vakintsika ny salamo. Ny salamo fahasivy amby roapolo ny andin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Salamo fahasivy amby roapolo ny andin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Hitsangantsika eo am-pamakiana izany ary tsy mipetraka isika raha tsy rehefa vita ny vavaka. Ho vakintsika miaraka ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: manomeza ny Jehovah ary Zanak'Andriamanitra. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankohofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Ny feo an'i Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitra ny voninahitra ny mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny ranobe. Ny feon'i Jehovah be hery, ny feon'i Jehovah be voninahitra, ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera. Eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera ny Libanona. Dia mampitsambikina azy tahaka ny zanakomby izy, Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny omby manga. Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehovah mampiororo ny hefitra. Jehovah mampiororo ny hefitra Kadesy, ny feon'i Jehovah mampiteraka ny jeravavy ary mivofy ny alabe, ary ny ao an-tempolony samy manao hoe: voninahitra e! Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safidrano. Eny, Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah hanome hery ny olona, Jehovah hitany olona amin'ny fiadanana. Amen. Taontsika ny hira fahatelo ambin'ny folo ny andin'ny voalohany sy ny fahaefatra. Thank you.
Miara-iombavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay masina indrindra midera ny anaranao masina izahay. Mideranao zay ankehitriny ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay aby reto. Misaotranao ihany koa no ny amin'izao fotoana riva omenao anay izao. Mankasitraka ny amin'izay rehetra ny efa nitantananao tsirairay ka nahafahanay indray ara-iombona sy hivavaketo ankehitriny. Ankehitriny ary tompo dia mangataka ny fanahinao masina izahay mifantoka anay amin'izao fotoana izao ary mangataka izahay mba tsy hisy anelingelina anay. Hamarino sy hamasiny tompo izao fotoana izao mba homendrika indrindra fa mifanompoana izay ho ataonay. Mitondra-mbavaka izao fotoana izao izahay mba ho anitra ankasitrahany eo aminao. Hoentinay hambavaka ihany koa tompo ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto mba tsy ho avy amin'ireny no isian'ny fifanelingelenana na tsy ny fifatohana. Entinay hambavaka ihany koa tompo amin'izao fanombohana izao mpandray anjara rehetra eo anivon'ny liturjia mba ho tena fitaovana mahomby eo am-pelantananao ary renesanay ny hafatra avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, ilay efa nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe rainay io izay nindanitra ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie fanjakanao, atao anie sitraponao ity atany tahaka ny anindanitra. Meo anay n'io ny anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Mitondra anay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka sika tompo. Iomanantsika amin'ny vakiteny dia ataontsika ny hira fahasivy amin'ny 530 ao amin'ny firana FFPM ny 9 sy ny 2 ary ny 9. Hira fahasivy amin'ny 530 ny 9 ny 2 ary ny 9.
Iaraka maka ny soratra masina isika, izany dia hita amin'ny filazantsara araka ny lioka. Lioka toko fahasivy amby folo, andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Lioka toko fahasivy amby folo, andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Rehefa hita izany dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niditra teo an-kazan'ny templo Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho izy ny firenen'ny Jolay. Ary nampianatra isan'andro teo an-kazan'ny templo izy, fa ny lohan'ny mpisorony sy ny mpanorandalàna ary ny loha-olona nitady hahafaty azy. Nefa tsy hitany izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto ny haino azy. Mbola itoy ny vakiteny. Hotozantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika eo amin'ny Lioka toko faharoapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Lioka toko faharoapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra ny olona teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nitory ny filazantsara, dia nanantona ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny loha-olona ka niteny taminy hoe: lazao aminay fa efan'ny manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izao kosa tsy mba anontany anareo zavatra iray loha, ka lazao amiko mibatiza ny Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe: nahoana ny tsy nino azy ianareo? Fa raha ho lazaintsika hoe kosa avy amin'ny olona dia hitorabato antsika amin'ny vahoaka rehetra, satria noho mpaminany Jaona. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviany. Ary Jesosy nanao taminy hoe: izao kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Amen. Mbola itoy ny vakiteny. Mbola ho toizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko faharoapolo, andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Lioka toko faharoapolo, andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Rehefa hita izany dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nilaza izao fanoharana izao izy tamin'ny olona izy ka nanao hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tamboho-loboka ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany. Dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy, ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo akany amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tamboho-loboka. Fa ny mpiasa tany nikapoka iny ka hampandeha azy maina. Dia naniraka mpanompo anankiray koa izy, ary nokapohiny mafy koa iny sady nalambaraka ka nampandehany maina. Dia naniraka anankiray koa izy, ary iny koa dia nataony naratra ka norohany. Dia hoy ny tompony tamboho-loboka: inona re no ataoko? Aniraka ny zanako malalaka aho, angamba hanaja azy izy. Fa raha nahita ny mpiasa tany iny dia niara-ny saina izy ka nanao hoe: ity ny mpandova, andeha vonoantsika io mba ho antsika ny lova. Dia namoaka azy tany ivelan'ny tamboho-loboka izy ka namono azy. Ataon'ny tompony tamboho-loboka ahoana moa izy amin'izany? Akany izy dia hamon'ireo mpiasa tany ireo ka omeny olon-kafa ny tamboho-loboka. Ary raha nahare izany ireo dia hoy izy: sanatria izany. Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe: ahoana moa izao voasoratra izao? Ny vato izay nolavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Izay rehetra potraka amin'izany vato izany dia ho torotoro, fa na iza ianjerany dia ho mongomongo. Amen. Mbola itoy ny vakiteny. Ho farana antsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny Lioka toko faharoapolo ka andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Lioka toko faharoapolo, andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany olo izany dia nitady hisambotra azy ireo mpanorandalàna sy lohan'ny mpisorona, nefa natahotra ny olona
izy satria fantany fa izy no nolazainy tamin'izany fanoharana izany ary nizataratra an Jehova izy ka naniraka mpitsikilo izay nody ho marina mba hamandrika azy amin'ny teniny anolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny gouvernoura ary ireo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatra fantatray fa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizatavan'olona fa mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra mety va raha mandony vola etro ho an'ny Kaisara izahay sa tsy fa Jesosy nafantatra ny fiendreny ka nanao taminy hoe mampiseho dia nary amiko aniza moa io sary sy soratra amin'io hoy ireo an'ny Kaisara dia hoy Jesosy taminy aloavo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara aloavo an'ny Kaisara izay ary aloavo ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra ary tsy sahy ny tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny izany sady gaga izy noho ny famaliny ka nangina. Amen. Ray masino no masinina mbola hiaraka hitsangantsika tompoko hivavaka. Tompo, misaotra anao izahay no ny teninao izay novakian'ireo mpanomponao ireo, ny teninao masina izay voasoratra tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra anao ihany koa izay menao izao tapakandro izao ahafahanay manomboka ny herinandro masina izay andro lehibe tokoa amin'ny maha-kristiananay izay orena amin'ny fanantenanay Tompo, ary fototry ny finoana ihany koa. Ho ankehitriny ary Tompo dia mangataka indrindra amin'ny fanainao masinao izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy ka zahoanay mifatoka tokoa amin'izay sitraponao izay ho ambarany ray aman-dreny ara-panahy izay efa voatendry hanazava izany aminay. Dia arotsay aminy koa Tompo ny fanainao masina ary hainoany anendriny lelany ary aoka ny sitraponao irery ihany ho ambarany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny lohahevitra ny antsika amin'izao fanombohana ny herinandro masina izao dia ny hoe ny fahefan'ny zanaka. Ny fahefan'ny zanaka. Miseho izany amin'ireo perikopa anankiefatra ny vakiana teo. Ny perikopa voalohany dia milaza ny amin'ny tempoly. Ny fahefan'ny Jesosy Kristy eo amin'ny toeram-pivavahana. Ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany rehefa tavakatra tao Jerusalema izy dia nankao amin'ny tempoly nandroaka ireo mpivarotra, mpanakalo vola. Ny teo amin'ny tempolin'ny Jerusalema zany dia tsy resaka fivavahana ihany fa misy resaka ara-toe-karena ao. Io tempoly zany iodinany zavatra maro be io tempoly io. Voalohany tempoly zany dia misy fanakalozam-bola, misy change zany ao zany. Satria ny jiosy zany mieritreritra fa vola jiosy ihany milatsaka ao zany hoe ny vola atao hoe sekely zany. Ka raha manana vola avy any velany ianao tsy maintsy takaloza. Zay zany mahatonga ilay izy hoe misy fanakalozam-bola zany ao ary tsy ray tsoroa. Eo anatin'izany koa misy fivarotanao biby ho atao fanatitra satria ny olona lavitra avy amin'ny 100 kilometatra, 200 kilometatra any
tsy androaka ondry aviana izy na omby fa ao izy nividy. Ka rehefa tsy nividy anao tena tsena tamin'ny Jerusalema, efa tenao fanatitra dia misy mivarotra zany ao amin'ny tempoly ao. Misy zavatra maro zaminy ao. Ka io zany misy tsy kombakomba amin'ilay mpisorona ilay izy fa tsy hoe vola miditra amin'ilay tempoly akory ilay izy, fa vola miditra ary amin'ny sisiny. Ary zay natezitra ny Jesosy tamin'io hoe ny anareo efa tsy vavahana tsony, sady manakotaba ilay olona mivavaka no manambaka no mo manakorotana. Dia io zany nanaovany hoe efa lasa zo fieren'jolahy ile tranon'Andriamanitra, fa trano fivavahana io. Ary zay koa mila mampitanina antsika zany amin'ny trano fivavahantsika hoe tena mivavaka marina ve ny olona ao fa sa trano fierena, fialakalofana le tranon'Andriamanitra, fanafenampenana ny ratsy rehetra tao ve ny tranon'Andriamanitra. Famontaniana mipetraka zany amin'ny Matio sy ny Marika sy Jona dia lava be ny fitantarana io, fa ny amin'ny Lioka fokely fampietretina fotsiny hoe inona ny andraisanao, manana fahefana amin'ny trano io ve Kristy, amin'ny trano vavahanao io, manana fahefana ao ve ny tenin'Andriamanitra, satria hevitr'olombelona nampanjakanao zay mampetipety ny olona no atao ao. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana, tranon'Andriamanitra zany io tokony manana fahefana amin'io Andriamanitra. Zay ny dikan'izay. Ary zay mahatonga ny Jesosy naneho ny fahefana hoe raha tranon'Andriamanitra dia manana fahefana ato. Tahaka izany koa ny fonao, ny fontsika, trano fivavahana ve io, ka manana fahefana ao Andriamanitra, Jesosy Kristy androaka zay rehetra tsy mety ao anatin'io trano io, sa ivelan'ny fonao no misy azy. Jesosy dia nampianatra isan'andro teo izy, fa ny lohan'ny mpisorona sy ny tonora-dalàna ny olona nitady hafaty azy, nitady kile isan'andro zany zareo melezana azy fa tsy mbola nahita aloha, satria mbola mitazona le fahefa amin'ny Jesosy. Zay ny tapany voalohany hoe fahefana amin'ny toeram-pivavahana, atolotra ny Jesosy ve io fahefana io. Rehefa tsy nahita hevitra re zany dia nitady tetika hafa. Andininy 20, toko 20, fahefana vieza mo nazahoanao mampianatra. Teo amin'ny Jiosy zany misy natao hoe sezan'ny Mosesy, zay olona voatendry ihany no mipetraka amin'io. Zay le seza fipetrahan'ny Mosesy. Ny fariseo no tia mipetraka eo. Zay zany ny olona mahazo fahefana avy amin'ny Mosesy, izay ny mpanora-dalàna ihany no manondro azy no mahazo mampianatra. Ny olona mahazo mampianatra koa tamin'ny andron'i Jesosy dia ny olona nianatra tamin'ny sekolin'ny Romana na ny Grika, sekoly filozofika moa ny sekoliny zareo. Nianatra tany zany dia misy natao hoe filozofia stoika, epikuriana sy ny sisa, zay nianatra tany zany mahazo mampianatra. Izay mahatonga zany nataony tamin'i Jesosy hoe fahefana vieza moa ny anao. Tato amin'ny tempoly ve nazahoana ny fahefana? Raha iteny Jesosy tato amin'ny tempoly manko tsisy nanome azy fahefana ao, dikan'izany azo roahana izy. Raha miteny izy hoe nianatra tamin'ny sekoly filozofika, teo tsy hita be ny any, tsy nianatra tany izy, fa hafa ny famalin'ny Jesosy azy. Nampatsahivy ny Jona mpanao batisa, zao ary hoy Jesosy, alohana maliko an'izay valio aloha, ny fahefany Jona mpanao batisa avy aiza? Ny fahefany Jona mpanao batisa avy any an-danitra sa avy any amin'ny olona? Misy zavatra anankiray zay fantatry ny Jiosy ampatsahivy ny Jesosy. Le ankizy mba sorona tsy ao anatin'le tanty azafady, afaka mivory izy fa mba tsy ao anatin'le tanty reo zany. Dia misy fahefana anankiray adin'ny Jiosy, dia ny fahefan'ny mpaminany. Ny mpaminany tsy mianatra anaiza anaiza, fa rehefa latsaka ny fanahy amin'ny Jehova dia mitory izy mampianatra izy. Zay fahefana anankiray zay adin'ny Jiosy. Ary zay ny tsapahan'i Jesosy azy zareo hoe mba manontany anareo ny fahefan'ny Jona mpanao batisa moa avy aiza? Tampoka tamin'izareo le fanontaniana. Zareo tsara ny eritreretin'ireo amin'ny andininy 15 hoe manahirana izany, satria ny fahefan'ny Jona mpanao batisa tsy nisy nampianatra azy koa,
nefa ny olona rehetra nanaiky fa mpaminany Jaune na ny mpanjaka ary nanaiky zay ny dikan'io a maty tsika ozy izy raha mamaly fa raha mitentsika avy an-danitra dia maly koa Jesosy avy an-danitra koa ny anahy dia tampona ny domo raha hitentsika avy amin'ny olona fa fanjaonam-pona batisa torany olona vatsika satria ny olona rehetra efa nanaiky hoe mpaminany io azonareo vele izy kenda koa zany zareo ny fahefany mpaminany fahefana mitoro ny tenin'Andriamanitra ary zay fahefany mpaminany zay ny fahefana ao anatin'ny fiangonana ahafahan'ny fiangonana mitoro ny tenin'Andriamanitra dia ny fahefany mpaminany rehefa tsy laza nareo Jesosy miolakolaka za koa tsy laza samy eto zany satria marina zany zareo nietrehitra hoe amaly Jesosy hoe avy tamin'ny mpisorona ny mpanora-dalàna dia tsangana malaky zareo zay tsy nanomenao a tonga dia voasambotra anao hiteny Jesosy hoe avy amin'ny sekoly filozofika ianao tsy nianatra tamy saingy misy zavatra anakiradiany zareo a dia ny mampaminany dia tsy mila autorisation amin'ny olombelona tsy mila certificat avy amin'ny olombelona tsy mila fianarana théologie na mankaiza fa avy amin'Andriamanitra mivantana Jaune Paul Batisa ho Jesosy avy taiza kenda ry zareo satria Jaune Paul Batisa tsy nianatra taizana taiza afaka zany Jesosy tamin'iny zao anjaran'ny Jesosy ndray ny mamaly tena nao fanoarana izy fatatsika le fanoarana nisy olona namboly voaloboka ho sisy dia nampindra amin'ny olona io rangahy karakarao a dia rehefa vokatra za maka vokatra aminy vita tsara ny fanarahana rehefa tonga masaka le voaloboka nanome zareo sa tsy nanome tsy nanome zareo nandefasina olona akan'le vokatra nataon'ina ho sisy no kapohiny nalain'ny baraka no roavy no ratrainy inona moa ny dikan'izany fanoarana io ny olona resahan'i Jesosy eto a dia reo tsara fa lohan'ny mpisorona mpanora-dalàna loolona ireny manana fahefana eo amin'ny tempoly mahafantatra tsara ny dikany hoe voaloboka ny voaloboka dia manambara ny fiangonana manambara ny Israely ka raha vao miteny Jesosy nisy olona namboly voaloboka tonga dia efa kopy zareo hoe fiangonana midikan'izany Israely midikan'izany satria Israely ny voaloboka Jehovah dia Jesosy rehefa manao fanoarana hoe nameny olona hoe karakaranareo ny voaloboka dikan'izany nisy olona nametrahan'Andriamanitra n'le voaloboka n'le fiangonana izavy nametrahany an'io zareo mpisorona zareo mpanora-dalàna hainy zareo tsara fa mankaiza zany le teny mankana amin'zareo le ohatra ary marina zany satria novonoan-jareo Jaune Paul Batisa nenjenjareo ny mpaminany tamin'ny tantaran'ny Israely zany a dia lohandohan'ny mpisorona tamin'ny Israely mihitsy ny mpanjaka no mpamono ny mpaminany ny mpaminany zany a ny tiany Jesosy resahany hoe nandeha naka vokatra io vonoan-jareo ny mpaminany vonoan-jareo ry Zakaria vonoan-jareo ny mpaminany miaraka tamin'ny Elia amanjatony no vonoany Ahaba izay fantatra zareo tsara zany io tantara io satria ireo koa tsy bady fa olona mahay reo dia namarana an Jesosy le fampianarana fanoarana tamin'ny farany dia naneraka ny zanana izy le tompom-boaloboka ny tompom-boaloboka dia manambara an'izy moa Andriamanitra io le mpandova zalahy andao daroana faty any a dia alaitsika le voaloboka manambara an'izy le zanaka ny raha manambara an Jesosy tena azony zalahy tsara zay lazaiko hoe ny olona rehefa tsy te hiova na mazava be ary toroteny io dininy fony tabidio zay ny olona zany tsy norehetra matenitenin'Andriamanitra no miova eo izy mitanatana vava eo azony tsara fa io tahaka ny skoto manao fanekeny azoko tsara sady ekeko ny vao tsy ataony akory dia io zany a fanasiany Jesosy tsindrim-paingotra inona nataon'le tompo-boaloboka ho sisy ahoana nataony ho sisy amin'ny 1970 ankany izy dia hamona ny re mpiasa tany re omeny olo-kafa ny tany boaloboka azony zalahy tsara le izy ahoana navaliny zalahy sanatria ry zalahy ry mipetraka ry
ary betsika ny olona mahay mitoriteny manao an'izany aza mbo zany tratran'izany sanatria fa izy miova sa tsy miova tsy miova izay ataony aminy no ataony ireto olona reto tena kopy hoe zahay zany ho vonoina ianareo ary zay matonga tamin'ny toriteny tamin'ny maraina hoe rehefa tamin'ny taona 70 dia niravan'Andriamanitra io tempolo io tanteraka ny tenin'i Jesosy izay nataon'izareo sanatria zany misy olona rehefa itorianao tena azony mazava aminy fa izy tsy mihetsika eo ny ataony ihany no ataony ireto tena hoe sanatria zany ozy satria azo njalahy tsara hoe inona midikany voaloboka inona midikany tompom-boaloboka izy le iraka izy le zanaka ry zareo tsara le izy zaika nareo nefa fany ankamaroan'ny olona anatin'ny fiangonana dia ohatra n'iny toetrany ary zany tsy mampivoatra aingina ny fiangonana fa ohatra n'iny toetrany azony tsara ary avy eo zareo namona an'izy amin'izay namona an' Jesosy nefa efa niteneniny natao hoe sanatria ka nanao sa tsy nanao après nanao ihany après nefa mba nilaza hoe sanatria nanao ihany ary zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe ny vato ny lavinareo dia efa tonga fehizorony inona ny dikan'izany misy vato anankiray zany somary mavomavo avy le olona manao trano ty tsy mety atao fototra ty izy izy nefa tsy nijereny tsara le vato fa io ny tsara indrindra dia nisy nahita dia nanamboatra trano tamin'io dia mafy be le trano zay ny dikany hoe ny trano zay ny lavin'ny mpanao trano ny vato zay ny lavin'ny mpanao trano dia efa tonga fehizoro cornerstone no izy ny teny anglisy pierre angulaire le vato tsara narino misy hira mo hoe manary joker mo misy an'izany mo dia izay le fandeha ka ho Jesosy tandremy fa hivato ny tena izy raha mianjera amin'io ianao izy torotoro ary anjeran'io ianao mongomongo tandremy koa zany mora ny mira hoe Jesosy vato fehizoro fa jerena amin'ny 720 Jesosy vato fehizoro rehefa mivadika aminao dia ahoana ozy izy raha ianao mianjera amin'io dia torotoro ianao ka rehefa mira n'iny mba misaina tsara ary raha ianao ianjerany dia potipotika ianao tandremy fa Jesosy vato fehizoro fa aza mianjera ambonin'io ianao fa dia zay ny vita ary raha ianjerany koa ianao dia zay koa ny vita zay le fahefany zay zay le fahefany zay rehefa nandeha amin'ny fotoana mperikopa manaraka tsy nahovoka tsony zareo fa nivadika nampidiriny zareo resaka politika le resaka ny antsolona avy amin'ny gouvernoura zareo mandana koa nareo mamango ao amin'ny resaka etra mitondra pitsikilo raha vao manao fadisoana izy dia tonga dia ny gouverneur ny mamono azy satria gouverneur romanina Pilato ina moa le fanontaniana malaza napetraka ny zareo mety veny mandoetra amin'ny Kaisara anao mpampianatra mahay mody ny dokotokafana ary zay fanao ny olona rehefa mela ianao mila mandokandoka eo izy ianao tena mahay ianao tena marina ianao tsy mizatavan'olona mpampianatra lalàn'Andriamanitra ny olona mandokandokanareo reny mba jereo tsara fa indraindray le olona miteny masika aminao manitsy anao ny tianao kokoa ny olona mandokandoka itsika amin'izao manko teo dokafana loatra mavoatsika rehefa mandefa sara amin'ny FB ka miteny hoe efa antitra ihany ianao dia tezitra be nefa zavatra marina le izy fa tsy tiatsika ny zavatra marina teo dokafana foana dia amboamboarina le tare sy ny sisa alefary samboarina sy ny takan'izany le fandokafana io mahafaty ny olona mpandokandokanao mitseho namanao ny tena mamandrika anao fa le olona miteny anao ratsy zay mahatonga Jesosy miteny loza anao raha miteny tsara anao amin'ny olona ireny tena tsy reny tena ratsy fanahy miandry zay anjeranao izy fa ny olona miteny anao mananitra anao iny tena tianao io ary matetika zay fa tsy tiatsika rehefa miteny amin'ny zavatra nataontsika dia tsy tiatsika fa reny tena tianao nefa ny reny ireto zany mody nandokandokan'i Jesosy fa fantatra Jesosy ny fiendreno izy mety ve mandoetra ho an'ny Kaisara tamin'izany fotoana zany nefa fantatra tsara fa zay mitarika olona tsy andoetra ho an'ny Kaisara dia vonoina kanefa ny jiosy mafana fotsy mety andoetra tahaka ny zelota milefa zareo lasa jiolahy lasa bandi Jesosy manko zao ny zavatra mitranga raha miteny izy ro manana mpanompo sampy tsy azo atao zany na izy maty eo na izy milefa amin'izay ary zay tadiavin-dralahy
satria ny zelota tsy mety andohetra fa milefa. Dia izay ny tsapandro zareo ny Jesosy. Ny vola fandoa amin'ny Kaisara dia denari. Denari ny vola. Tova amin'ny vola 100,000 zany denari. Eto aty io Jesosy aniza io sary soratra io. Amin'ny vola io misy sary ny amperora, sary ny Kaisara. Aniza io sary io. O Jesosy. Any Kaisara o zareo. Ahoana moa le teny malaza nataon'i Jesosy? Aloavy ho an'ny Kaisara zay ho an'ny Kaisara, nefa koa aloavy ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra. Ataovy ny anankiroa. Misy fahefana roa iainantsika. Ny ray anan-danitra, ny ray ety ambony tany. Ataovy ny anankiroa. Aloavy ny anjaranao amin'Andriamanitra. Aloavy koa ny anjaranao amin'ny Kaisara ety an-tany. Izany hoe ity vola ity dia misy sarin'ny Kaisara, io ny fahefana ety an-tany. Aloavy ny etranao. Aza zatra kolikoly. Aloavy ny etranao. Aveo amin'ny fonao sariniza. Sariniza anao amin'ny fotsika. Sarin'ny Jesosy. Aloavy koa ny anjarana. Zay ny dikan'izay. Inona ny sary ao amin'ny fonao? Fa ity amin'ny vola. Ity ivelany. Fa inona anatin'ny fonao ao? Misy fahefana anankiroa iainana zany. Misy fahefana ety an-tany zay ajainao. Misy fahefana maro be, fahefan'ny mpampianatra, fahefan'ny mpitsara, fahefan'ny miaramila, fahefan'ny mpitondra, fahefan'ny mpivarotra, misy fahefana maro be. Fa misy koa ny fahefan'Andriamanitra. Risika fahefana ny Lohahevitsika amin'izao. Dia tsy tafavoaka koa zareo satria marina tsara ny famalin'i Jesosy hoe aloavy ny amin'ny tempoly, aloavy koa ny an'ny Kaisara. Ny fahefan'ny zanaka. Eto zany tsika hoe ianao ve manaiky fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Fa reto mpanoradalàna, mpisorona alohan'ny mpisorona reto mitady hanotra ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Asainy ianao iaina tsara izany fahefan'ny zanak'Andriamanitra izany. Amin'ny alalan'le ohatra maromaro izay nivakiana teo. Ao ny fahefana amin'ny mahatranon'Andriamanitra anao. Manana fahefanao ve Jesosy androaka ny ratsy rehetra anatin'ny fonao. Sy ny fiangonana misy anao, ny sampana misy anao, sa fierena fotsiny fa nakitakonana toetra ratsy fotsiny io. Inona nataonao amin'ny sampana ao? Fitadiavana sipa sa inona zesta fotsiny? Ary zay le hoe trano fiereny jiolahy io sampana io raha vao zay le izy. Inona ny antony andehananao ao? Amonjenao sampana, amonjenao taniketsa, amonjenao sekoly Alahady. Inona ny antony? So dia mba fiereny jiolahy io. Zay ny fahefana anankiray. Ny fahefana anankiray dia ny fahefan'ny olona miteny aminao, mitoro ny tenin'Andriamanitra anao dia fahefan'ny mpaminany. Ny fahefana hitoro ny tenin'Andriamanitra. Raisinao ve zany fahefan'ny mpaminany zany. Manaraka izany dia nomena ndraikitra ianao, nomena voaloboka ianao, karakarainao, nomena ny ratsana taniketsana, nomena sekoly Alahady ianao, nomena sampana karakarainao. Inona koa no ataonao? Hanome vokatra ho an'Andriamanitra ve ianao? Sa isan'ny mpamono ny zanak'Andriamanitra rehefa takiana vokatra? Inona ny vokatra manaterinao hatramin'ny 4 taona nanaovanao sampana zay ho an'Andriamanitra? Tahaka izany koa ny fiangonana, ny edekona, ny mpitandrina. Misy vokatra ho an'Andriamanitra ve naterinao? Ny tantaranao ino ela be zay. Ary ny farany dia misy fahefana roa. Misy fahefana ety ambony tany iainantsika andavanandro. Misy fahefana avy anan-danitra. Izy ireo anankiroa ireo anasamy tenin'Andriamanitra samy ankatoavintsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Yara ivavakisika Tompo. Endre tokoa Tompo ny amin'ny afatrao. Nisotranao izahay ny amin'izany teninao izany ary mankasitraka indrindra Tompo fa tsy mitsahatra mampianatra anay ianao, manitsy anay mba homendriky ny fanomponanao izahay. Eny Tompo malalo. Maniraka anay ianao mba hiova amin'ny fanao ratsinay rehetra ary indrindra Tompo mampianatra anay isan'andro ianao
mba ahaizanay mandeha sy mamindra eo anoloan'ny fiarahamonina sy indrindra eo anatrehanao Andriamanitra. Manoloana izany teninao izany nefa tompo dia matsiaro tena tsy tanteraka izahay ary miaiky fampanota. Mifona aminao izahay fa efa nanao izay ratsy rehetra teo imasinao. Mifona izahay fa isan'ireo tsy nanaja ny tranonao masina ary indrindra tsy namelanao sy ny fahefanao hiasa ao amin'ny tranonao. Nisy fotoana izay tompo dia efa nametry izany fahefanao izany. Niezaka izahay namaritra anao sy ny fahefanao araka ny maha olombelona anay ary nanohitra anao mihitsy ary dia mifona indrindra izahay tompony amin'izany toetra anay izany. Toy izany ihany koa tompo mifonay, fenonay loto, fenonay ratra, fenonay avinavina tompo, hany ka tsy hamelanao hitoetra ao anatiny izany fa mamelanao any ivelany. Dia mifona izahay tompo fa tsy mendrika anao izay mpanjaka anay izany. Tao ihany koa tompony amin'ny andraikitra sy ny anjara asa nampandreketinao anay tsirairay aby dia tsy navita amin'ny fikarakarana ny fiangonanao izahay ny amin'ny sampana izay rehetra nampandreketinao anay ho anjara asa fanomponay. Mamindra fo aminay tompo, mamelany elokay. Ankehitriny ary nefa tompo dia misy faniriana tsara ao anatinay noho ny amin'izany teninao izany. Koa dia mangataka izahay fanahy fahendrena, fanahy fahalalana ary indrindra fanahy fankatoavana ny fahefanao. Ampianary izahay anaiky ny fahefanao indrindra eto amin'ny fiangonanao. Mampianara anay hanome haja sy voninahitra anao Jesosy Kristy ary anaiky ny fahefanao sy ny mpaminanao ary indrindra anaiky ho alamina tsara satria ianao Andriamanitra no efa mampianatra anay ny amin'ny fandaminana isan-karazany. Mampianara anay ihany koa tompo hanadio ny fonay raha sitraka ao dia Jehovah ny fonay amin'ny fo madio izahay mba hahafahanay mandray anao Jesosy mpanjaka ary indrindra ahafahanay miaona aminao amin'izao herinandro masina izao mba tsy ho fotoana verimaina tompo ny anatrehanay izao fotoana izao. Ao anatin'izany koa nefa tompo dia mangataka izahay ampio ny tsirairay tsy hiala aminao ary indrindra tompo tano izahay fa tsy mahatana anao. Dia misaotra Jesosy Kristy fa mbola afaka miantso izahay, mbola afaka mifona izahay ary mangataka aminao. Ankehitriny koa izahay dia mitondra mbavaka ny fiainanay tsirairay aby reto, tsisy miafina aminao, mianjahanjo eo anatrehanao, ao ny adi-tsaina, ny adi-panahy, ny adi-vatana tompo. Ianao Andriamanitra mahalala izay mahatery anay tsirairay aby reto. Ka izay rehetra banga tompo dia angatahanay famenona avy aminao, izay rehetra tsy ampy dia ianao Andriamanitra no hamatsy ny tsirairay. Ao tompo ireo namanay izay marary, mety any amin'ny hôpitaly, any an-trano, ao amin'ny tobo-masinao ihany koa izy ireny. Amin'izao fotoana izao tompo dia ataovy tafiaona aminao izy raha sitraka ao. Ao ihany koa ireo namanay izay manam-pahoriana, ianao Andriamanitra ny fampiononana ny ampionona ny tsirairay. Mangataka izahay tompo ny amin'izay vinavinana asanay rehetra, ny amin'izay tetika asanay rehetra, ianao Andriamanitra no hametrahanay izany ary raha sitraka ao dia ho tanterahanao aminay izany raha mahasoa anay. Dia misaotra indrindra tomponay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ho antsika izay mibeboka marina tokoa mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika amin'ny tompo. Hoy ny tompo, avy ary fandahatra isika fa na dia mena tahaka ny jakara ny fahotanareo ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mena mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volony fotsy. Raha miaiky sy mankatoy ianareo ihidina ny vokatsoa amin'ny tany. Noho izany dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny amin'ny anaran'i Kristy tompo samy amin'ny deran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotaminy. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy aminy. Amen. Ipetraka ianareo. Ny raharantsika ny tompona anjara rehetra dia miaona amin'ny mpitandrina zany aza donona zay ho an'ny sampana rehetra zany izay mifandimby eto zany. Dia ny lohateny kira zany omena ny mpitandrina mialoha ny lohateny hira rehetra. Aza donona fa herinandro masina itia fijaliana, fibebahana, fahafatesan'ny tompo ho an'izay mbola tsy zatra maniatrika herinandro masina tsy azo teafana zay rehetra ataon'ny olona eo. Ary ianao koa raha mira eo tsy mangataka tehaka mivanitikidika fa tabidio fa herinandro masina le atao. Tsy hainao mihitsy ny dikany herinandro masina ny dikan'izay raha vao tsy ireo zavatra anankiroa ireo. Na ny mihira sy manao fihetsika ty zany
na ny mpiaino dia samy amin'ny fahamotinana sy amin'ny fahanginana fa be dehibe mihitsy ny olona tsy mahay nydikany herinandro masina fijaliana fisaonana no atao anatin'izany fibebahana dia miaona ny mpitandrina zany ny tompony anjara rehetra ho isika dia homina ny mpitandrina ny lohateny kira rehetra. Iroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan-drakitra isika izao ka ataontsika ny hira fa 2:70 ao amin'ny FFPM. Hira fa 2:70 ao amin'ny FFPM. Iroso amin'ny tapany manaraka isika izao dia ny afatra ankira izay ho tanterahan'ny tany ketsa
mandram-pioman'izy ireo dia ataontsika ny hira faha-10 amin'ny 100 ny andininy voalohany ihany. Hira faha-10 amin'ny 100 ny andininy voalohany ihany. Kristianina rehetra tafavory amin'izao tapakandro hariva izao. Indreto izahay tany ketsa hanolotra ny hira fahatsiarovana ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Raiko raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka mangidy. Nefa raiko tsy nisitraky ny fokony no atao. Izaho tsy hiahotra ny tenako no atolotro na dia mamelo mafy loatra aza ny henatra amantahotra. Izaho Jesosy dia vonina izao. Jesosy malalo mpamonjy ty raiso rehefa ondry nani. Ampetraka eo an-tananao ny adi-tsaiko sy izay hoaviko hatr'izao. Sofa tefony ianao Kristy nitady ahy izay nani. Koa indro izahay tompo anome voninahitra anao. Je louerai l'Éternel.
misaotra ny tompontsika riavana ny amina zao-tsika nahazo ny afatry ny herinandro masina voalohany ny fahefan'ny zanaka. Misaotra ny sampana sekoly alahady isika amin'ny alalan'ny rantsana tany ketsa. Raha pitsika amin'ny enina miaraka amin'ny sampana vondrona fototra laika. Ny zanaky ny fitsanganana maty, izay ny lohahevitra ho antsika izay hamaky mialoha dia efa mipetaka eny amin'ny vavahady eny ny vakiteny rehetra ho vakiana amin'izany. Hitsangana isika ndray ny tsodrano. Tateran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana rehetra hitantana anareo. Andehanareo tsy ho reraka hiazakazaka tsy ho sasatra. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra moatra ny farana rehetra hamaky vakianareo ny tontolo alina. Ka ny anjelin'Andriamanitra hitoby manodidinareo. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ny trano ka atao hoe trano fivavahana. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny tompony anjara marina fotoana ao amin'ny trano fisainana. Dia misaotra antsika rehetra.